Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Endrika vavaka isika ry havana. Raha io misaotranao zahay satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Nahazahoana izao maraim-baovao zao manambara ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao ary zany fifalianay. Vao misokatra tokoa ny masonay fa trapamonjely izay ny herendoza ary ny arovanao ny tana maherinao ka voninahitra ho anao ry ray masina tsara indrindra manantona anao ampanetretena izay amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao. Mangataka anindra fonao tompo, tsy mendrika an'izao fahasoavana izao, tsy mendrika tokoa satria dia ny fisainanay zanak'olombelona ratsy avao posaka ny masoandro, betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mety saintsainy ny sainay manginao zany a, jeren'ny masonay na tenen'ny vavanay Jesosy a. Eny tompo, mahatsiaro tokoa fa bitika sy tsy tanteraka eo anatrehanao ka mifona aminao Jesosy malalo amin'izay rehetra tsy fahamasinana ty anatinay tompo. Indrindra handray ny teninao zahay zao Jesosy, tianao izay manana fahamasinana handray an'izany teninao zany, araka ny teninao tokoa hoe aoka ho masina ianareo satria masina ho Jehovah Andriamanitrareo. Koa sasao amin'ny ranao madio Jesosy ho afaka amin'izay rehetra tsy nambolen'ny tananao. Jesosy malalo irao ny fanano masina kehitriny a, fanampanazava, fanampampianatra, fanampanolo-tsaina, fanampampahery, fanampananatra. Midina fanahy masino, ka zio izay tsirairay avy zao fanahy masino, ary dia manonona ny fiadananao Jesosy amin'ny tokantrano izay mandray anao ankehitriny tompo. Dia misaotra tompo malala, midera ny ajany voninahitra ho anao rery any. Aleluia. Amen. Miarabantsika ry havana malala ao amin'ny tompo rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta ary dia mbola ampitomboana amintsika hatrany ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Malalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiresana miaraka amin'ny fanahy masina. Raha Jesosy no anorenantsika mafy ny finoantsika dia zany no lohatenin'ny fampahirezana amin'ny tean'io. Ao vakitsika ny Lioka toko 10, Lioka toko 10, andininy faha 19 ka hatramin'ny faha 20. Lioka toko 10, andininy faha 19 ka hatramin'ny faha 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izay miaino anareo dia miaino ahy, ary izay mandaa anareo dia mandaa ahy, ary izay mandaa ahy dia mandaa izay naniraka ahy. Ary ny fitopolahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy, izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana hanitsaka ny menarana sy ny maimboka sy handresy ny hery rehetra hanana ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy ampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Amen. Izany no tena ampahirezana antsika amin'izao maraina izao ry havana malala. Mbola verina indray ny lohateny fampahirezana hoe raha Jesosy no anorenantsika mafy ny finoantsika dia voalohany indrindra havita asa lehibe tsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Eto dia hitantsika tsara ny fomba fiasan'ny Jesosy tamin'izy rehefa maniraka ny ireo mpianatra fitopolahy, ary dia karazana endrika tafika masina lehibe mantsy ny tanterahany reto mpianatra teto izany. Ary dia nandritra ny niraka dia naneo izy ny firaisany amin'ireo izay irahiny. Zany natonga azy amin'ny andininy faha 19 manao hoe izay miaino anareo dia miaino ahy, ary izay mandaa anareo dia mandaa ahy. Manambara zany ny firaisan'ny Kristy Jesosy miaraka amin'ireo izay irahiny. Tahaka an'izany koa zao sanao ankehitriny, ny antso kristianina izy, mpanompon'Andriamanitra izy, fanaradian'i Jesosy izy, irahantsika araka ny teniny hoe mandehana mitory amin'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, dia aoka ho fantatsika ry havana fa rehefa maniraka atsika tokoa ny tompo dia maneho hiatrany izy ny firaisany amintsika, satria tsy amin'ny herin'ny tenantsika nantandratsika tokoa izany. Ka izay miaino atsika dia tahaka ny miaino azy koa, izay mandaa atsika dia mandaa azy koa.
Ary ny firaisan'Andriamanitra ihany koa dia ny firaisan'ny tompo koa dia manambara koa firaisany amin'Andriamanitra ihany koa. Ozy mantsy hoe izay mandaa ahy dia mandaa izay naniraka ahy. Andriamanitra raha io zany mandaa izay naniraka ahy. Ka dia mandrakariva ary ry havana dia asehon'i Jesosy izany firaisany amin'ny Andriamanitra izany mba ho ananantsika koa zany firaisana feno miaraka amin'Andriamanitra izany amin'ny iraka izay nampanirahany antsika. Ka rehefa vita ny asa teto araka ny henontsika dia miverina tamin'ny fifaliana ary ireto mpianatra ka nanao hoe faly ery zareo dia ozy hoe tompo na adian'ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anarana dia andininy 17. Nahomby tokoa ny asa satria nanahoana nahery ny finoana nananan'izy ireo. Raha Jesosy tokoa mantsy araka ny lohateny no hanorenana ny finoana dia ahavita asa lehibe izy araka ny fanamarinana voalohany. Nahomby ny asa satria nahery tamin'ny finoana izy. Satria indrindrandrindra ny anarany Kristy Jesosy avy any Nazareta dia zao manam-pahefana hahavita asa lehibe. Koa aza misalasala ry havana manoloana ny mety irak'Andriamanitra fiainantsika rehetra izany. Tsy voatery hoe manao asa ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny mpiandry na ny pastera ianao, fa kristianina manana didy, manana andraikitra anatin'izao fanjakan'Andriamanitra izao. Aza misalasala ry havana mampiasa ny fahefana omeny Jesosy Kristy asianao. Fanomeko anareo ade ozy ny fahefana hanitsaka ny menarana sy ny maimoka. Ny menarana sy ny maimoka mantsy dia teny entina manondro ireo hery ny fanahy ratsy faran'izay mampidodoza. Ka dia anio anefa ny tompo manambara amintsika fa manana hery izy handresena izany fanahy ratsy izany ary tsy nitazony irery zany fa nomeny antsika ihany koa nomeny antsika koa zany fahefana izany. Zao ozy manome anareo koa fahefana ozy hanitsaka ny menarana sy ny maimoka ary andresy ny rehetra izay ananany fahavalo. Zava-dehibe loatra zany ananantsika hery sy fahefana avy amin'ny Jesosy zany ry havana, satria dia ilay fahavalo moa tsy hoe olombelona sanatria fa ilay fanahy maloto eny amin'ny rivotra miatady izay rapany. Ka raha tsy ny fanahin' Jesosy Kristy sy ny fahefana avy aminy no hoentsika miady amin'izany dia zao mety ho resy ihany tokoa itsika ry havana malala koa aza misalasala azy. Voalohany indrindra manonona ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, manoloana ny zavatra rehetra tanterahantsika mahirak'Andriamanitra antsika, fa indrindrandrindra ampiasao ny fahefana. Fa ianao zao manana ny fahefana ianao zao. Mety milaza ianao hoe za mbola katekumena kely ity, mpandray fanasany tompo tsotsotra ity, za mbola zaho bitika zao mety amin'ny asa fanompona zany ao am-piangonana. Tsy ary havana malala fa mitetin'Andriamanitra tokoa any amin'ny teny-pahefana izay omeny amin'ny mpiandry tokoa hoe izay mino izy ny asa ataoko no atao, ny asa ataoko no ataony koa, izay mino ahy noho izany. Ianao izay mino zany, mety ho tanora ianao, mety ho zaza ianao, fa zao menanao ny fahefany ary efa aminao ny fahefana satria dia zany nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana nge azahoantsika zany fahefana nitsaka ny menarana sy ny maimoka zany ry havana malala. Ka dia hoy ny tompo ary hoe manamafy zany koa ny tenin'Andriamanitra hoe ary na inona ozy izy no ataonareo na miteny na amin'ny asa dia ahoana ozy izy Jesosy dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Kolosianina 3:17 manaraka an'izay ry havana fanamainana faharoa, raha Jesosy nanorenantsika mampinofinontsika dia azo valim-pitia lehibe isika. Raha naniraka Jesosy dia nanome fahefana tokoa araka ny henontsika teo. Maneho zany fa izy no tompony asa fa tsy izaho na ianao zany. Ary izy ihany koa no manana fahefana ka manome zany ho an'ny mpianany mba hahafahan'izy ireo koa manao ny asa efa henontsika teo tokoa zany. Ka dia zao fifaliana ary ankehitriny ho an'ny fitopolay izay henontsika teo ny nazahoana vokatry ny asa satria zao nahomby izany
asa izany kanefa dia misy teny nolazain'i Jesosy hoe namarana an' Jesosy an'izany satria dia mibitabitaka ny mpianatra rehefa ny fitopolo lahy zany dia nilaza hoe na demoniana nanaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy hoe aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy. Fa izy mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Azo valopitya hoy ny fampaherezana faharoa, fanamarina faharoa. Hitantsika zany teny zany amin'ny andininy faharoapolo teo. Hafa mihitsy ry havana ny zavatra lazain'i Jesosy toma ny fanohatra amin'ny fiainantsika indraindray. Mety ahoana zany tiany tompo atao zany, tsika mety faly tokoa hoe dia nanaiky tokoa ny asan'ny satana, resy satana babo, resy dia faly tsika. Tsisy tokony mahadiso an'izany tokoa kanefa ny tokony falitsika dia zao araka ny teny tompo hoe mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Entina milaza zany fa aza mifaly amin'ny fandresena etỳ an-tany zany isika. Inona mety zavatra endrikendrika fandresena resitsika etỳ an-tany izay mety handalo ihany. Fa izao ny tiany tompo ho falitsika zany dia ny fibanjinantsika ny mandrakizay no tokony hifaliana ary tokony hatao laharam-pahamena amin'ny fiainantsika tokoa zany hoe ny fifalitsika indray andro hoe efa azo antoka tsara ny fiainana mandrakizaytsika. Ka isika ihany koa zany rehefa mahazo vokatra tsara dia zao aoka hifaly ao amin'Andriamanitra fa ao aminy tokoa no misy ny tena fifaliana maharitra mandrakizay. Afako ny raha Jesosy tokoa no anorenana mafy ny finoantsika dia zao avita asa lehibe isika amin'ny anarany ary ihany koa hahazo valopitya izy ao sy anao. Ry havana malala dia zany valopitya zany dia tsy inona zany fa voasoratra any an-danitra no anarantsika. Ka fanontaniana hoe efa azo antoka tsara ve fa tena voasoratra tokoa ny anarako sy ny anaranao any an-danitra ry havana malala. Raha Jesosy tokoa no anorenantsika mafy ny finoantsika dia mila manantenatra antsika zany fiainana mandrakizay zany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, anio ny tompo dia tia mbola hampahery antsika hatrany hatrany amin'izao fiazakazana izao. Tsy mora zao tena tsy mora izao arakaraka ny androsoantsika dia zao manao zao afany koa ilay ratsy. Anakatsakana ny diantsika, anakatsakana ny ampizongozona ihany koa ny finoantsika kanefa anio andao aorenitsika mafy amin'i Jesosy ny finoantsika dia ho voninahitr'Andriamanitra ray ny antom-pisintsika indrindra ny andovantsika ny fiainana mandrakizay. Tsara ny tompo ry havana, zany teny amintsika fa tena tsara ny tompo. Tsara ny tompo satria dia na dia anatin'ny fahoriana sy mety heventsika zavatra mifamaofao amin'izao fiainana izao tsika dia ao amin'i Jesosy misy fifaliana hatrany. Ka ndao ianantsika zany fifalian'i Kristy Jesosy zany. Azana tonga ny Paoly nilaza hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Azy rery ny voninahitra antsika ny firaisana feno amin'ny tompo ary indrindrandrindra ny fitombontsika amin'ny finoana azy. Aleluia, amen. Vavaka antsika ry havako. Raha eo misaotranao zahay, saotranao zahay Jesosy satria dia tsapanay tokoa fa tsy mamelana irery anao. Iahy sy mikarakarana isanandro anao Jesosy. Tsisy fonao ho very mantsy zao tompo ary indrindrandrindra tsy foinao zay tsy tianao hanompo anao amin'ny fisetona Jesosy malalako. Ankehitriny ary Jesosy dia eninay ny teninao fa mila orinay mafy ao aminao tokoa Jesosy ny finoanay mba tsy erikerenay nakavia amin'ny akavanana indrindrandrindra amin'ny zavatra tompo mety hanimba ny fananay velam-pandrika rehefa n'ilay ratsy Jesosy ampiala an'izany fitiavana ianao zany sy finoana anananay ianao zany Jesosy mamindra fo aminay Jesosy malala raha tsy miorina aminao tsara ny finoanay tompo. Milelatra ny tongotra masinao mifona Jesosy dia zay mety zavatra hafa no anorenanay zany finoana izany fa anio mila manakina ny finoanay aminao zay Jesosy mba tsy ho reraka andalana tompo, mba tsy ho kivy, tsy ho potraka ary tsy ho faty amin'ny ara-panahy. Misaotra tompo amin'ny teninao taio ny tsirairay avy Jesosy malalako, taio hoe ka ny fananao masina ny kiasika ny tsirairay avy Kristy mpanjakanay ahafantaranay mandrakariva fa ianao ilay lohan'ny mpiandry, lohan'ny tafika izay arahanay izao Jesosy miay anay hatrany ianao, tianay ianao Jesosy eny betsaka ny fahalemenay sy ny tsy fatanteranay amin'ny fanarahana ianao fa ny zavatra mahafaly ankehitriny dia mikarakara sy mikolokolo anay ianao
satria tenao dia milaza fa ny zanako sy ny asan-tanako dia adidiko ihany. Saotra tompo malala, misaotra mpanjaka malala. Dia raha ny mandrakizay ny voninahitrao ary ho an'ny mpanomponao tsirairay avy kosa ny fifaliana, indrindrandrindra ny fahonorenana mafy ny finoana ao aminao. Fa ianao no tsy miova, ianao rery ny tsy miova tompo, ho malitry an'io ary mandrakizay. Raisoary avako ny fitahinan tsodrano ho tononona amin'ny anaran'i Kristy Jesosy mampandritra antsika trano manao hoe: hita antsika ne Jehovah ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ne Jehovah ka hamiditra fo amintsika, hanandratra ny tavany amintsika lalandava ne Jehovah ka hanome antsika fifaliana sy fiadanana. Eno i tompo tiako izay ty ahy ary izay faritra mpitady ahy dia hahita ahy. Mba izy ao sianao an'izany. Misaotra Jesosy. Misandraka amin'ny avo indrindra tompo, ho anao dera ny ady zany voninahitra ny hery sy ny fahefana. Anao efa hatramin'ny taloha zany ankehitriny anao mandrakizay, fa ho anay kosa Jesosy ny fifaliana mandeha hanompo anao hatrany ary ihany koa ny fiadanam-po izay tsy azon'izao tontolo izao omena anay, fa omenao anay maimaim-poana izahay zanakao. Misaotra tompo malala. Aleluia. Amen.